somary efa arivariva moa vao vita ny lalonana dia zay mahatonga ny sary somary ohatrany maizimaizina ivadika kosa eo amin'ny lafiny politika isika betsaka ny vondrana no mitsangana amin'izao fotoana izao ny vondrana politika izay mihevitra fa tokony hitondra vahaolana eto amin'ny firenena anisany mitsangana ihany koa zany amin'izao ny amicale des conseillers supérieurs et sénateurs de Madagascar izay anatanteraka fivoriana eny amin'ny hôtel Panorama izay any an-tanany rehetra mba hiara-midinika an'izy ireo an'izany vahaolana izany. Antsoina fiara-midinika eo amin'ny samy malagasy ny ACS izay ivondrona ny fikambanana CST sy sénateur Madagascar teo aloha na ny amicale des anciens conseillers supérieurs et sénateurs de Madagascar. Na ny avy amin'ny mpanohitra na ny mpitondra dia asain'izy ireo dia araka andinika ny raharaham-pirenena miaraka amin'ny zoma 10 aogositra ho avy izao eny amin'ny Panorama Andrinarivo. Nambaran'izy ireo fa feno ny fepetra hitsanganana ary ho azy ireo ilaina ny fametrahana vahaolana maharitra eto amin'ny firenena. Fa tsy vahaolana ny fanatrehana sy ny fanenjeny tsy mitondra makaisa fa vahaolana tsy mahitsy miray ahiny hampandeferina ny ampo tokana sy ny ampo amin'ny fianakavia fa inona no zavatra apetraka lovantaranaka manjafy amin'ny firenena ity zay manko le teny frantsay na dika teny gasy le hoe solution durable et pérenne zany hoe vahaolana maharitra ho lovanjafy sy ny taranaka zay ny andika anazy amin'izay fotoana zay ny malagasy mba hanana lalam-pandrenana lalam-pifidianana lalana maharitra 100 taona 200 taona efa 100 taona ohatran'ny olona ireo fioanambezy karakarainay manasa tsakanavaka na ny andanina ndikilany mba ho tonga zany fanakalo hevitra ary amoanay zany ny sosikevitra ny famivolavolay ny asesina dritra ny taona maro. Arak'izany tsy ataorin'ny antso ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena mijoro hery eo afovoany sy ny ACS ary miantso fionana eo amin'ny herim-panohitra ny avy amin'ny fitondram-panjakana ahafahana mijery vahaolana iraisana.